ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fikariavana raha mbola afaka mifampidinika amin'ny alalan'ny fanarahana ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Ho amin'izany dia indramitsika ny tombavaka izay nataon'ny mpanao salamo manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ô ampahirato ny masoko mba hitako zava mahagaga ao amin'ny lalànao. Salamo 5:20 dia tsy inona izany fa zava-baovao zay omen'ny Tompo mba hanamafisana orina ny finoantsika dia ny finoantsika azy sy amenymbelomany ny fanantenantsika, ny famonjeny sy ny fahasoavany zay ampombany zay rehetra mino ny anarany. Ny taona ankasitrahan'i Jehova Andriamanitra monina eo amin'ny olona. Lohateniny lehibe zany ry havana zay nomenantsika ho fampiorenana sy fandravonana ny hafa rehetra nandritra ty herinandro ty dia averintsika indray ny taona ankasitrahan'i Jehova Andriamanitra monina eo amin'ny olona fa na inona fahasoavana na inona fiadanana zay raisitsika avy amin'Andriamanitra dia mety ho zava-mandalo ihany zany rehetra zany raha tsy isy Tompo no monina eto amintsika ary ato amintsika ka manorina izany ao am-potsika sy eo amin'ny fiainantsika. Fa ny hoe Andriamanitra monina eo amin'ny olona dia midika fonjaka-hevi-dehibe vitsivitsy araka izao manaraka izao. Voalohany, Andriamanitra manambara ary miseho amin'izany fa tsy vahiny amintsika izy ka mandalo antsika amin'ny mahavahiny azy sanatria. Fa ny vahiny dia tsy mahafantatra marina ny amintsika akory na izay zavatra mahazo antsika na izay mety ilaintsika sy hitadiavantsika azy. Fa ny hoe Andriamanitra monina eo amin'ny olona dia toa an'i Jesosy izay namaly ny hetahitany Zakaiosy fehizay ka nisahirana namangy azy niditra tao amin'ny tokantrano-piainany ka niteny teo mason'ireo olona maro zay gaga raha nanjoy azy ary nahita ny nataony. Fa hoy Jesosy nanao hoe anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Ny trano Zakaiosy izany araka ny Luka 7:7 dia fampiorenany lehibe ny asa ataon'Andriamanitra sy ny fanjakany zany ary ataony mivantana amin'izay rehetra hitany fa mangetaheta sy mitady azy tokoa na mitady azy maro. Hevitra faharoa ny amin'ny hoe Andriamanitra monina eo amin'ny olona ka izany no taona ankasitrahany dia izy tsy mahafony olony na nandao azy fa miverina amintsika izy, miditra ao amin'ny fiainantsika izy ary mitoetra sy miasa ato amintsika, ato anatintsika ary amin'ny alalantsika. Izy miaino sy mahalala antsika mihevitra zany ary manana zavatra ambara sy ho resahana amintsika ary resahany tsy tapaka dia toa an'i Jesosy zay nampianatra antsika hivavaka sy hangataka hoe omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay. Mateo 4:9-11
zay azotsika dika hoe koa omeo anay isan'andro ny hanina sahaza ho anay. Fa ny tena fikendren'ny tompo dia tsy izy ho tafiditra ao amin'ny fiainantsika fotsiny ihany, fa izy hampitoetra antsika ao aminy. Izy hampitoetra antsika ao aminy ka mamahana antsika tsy tapaka amin'ny zavatsoan'ny areniny fitiavany. Fa izany no nampiten'ny mpanosy salamo hanao hoe amin'ny anaran'ny tompo, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindrampo no hanaraka ahy amin'ny andro rehetra hiainako dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Salamo 7:20 ny 5 tapany 2 sy ny 9. Ny hevitra fahatelo ny amin'ny hoe Andriamanitra monina eo amin'ny olony dia izy mihitsy no manorina ny taona ankasitrahan'i Jehova ho antsika. Izany dia fararan'ny-pahasoavana, taom-pitahiana, zay lazaina hoe koa taonjina avy amin'Andriamanitra dia taon'ny fanambinany izany. Vao ny tompo amin'ny olony, mioby ry ziona zanaka vavy, manaova feo fifaliana ry Israely, mifalia sy miravoravo amin'ny fonao rehetra ry Jerosalema zanaka vavy. Jehova efa nampitsahatra ny fitsarana anao ka nandroaka ny fahavalonao. Jehova mpanjakan'i Israely no ao aminao, tsy hahita loza intsony ianao. Amin'izany andro zany dia olazaina amin'ny Jerosalema hoe aza matahotra, ary aza miravoravo tanana ry ziona, Jehova Andriamanitrao no ao aminao. Mahery izy ka hamonjy. Iravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosondrina amin'ny fitiavany izy, ifaly anao amin'ny fihobiana izy. Zay fanitoko 7 ny 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Teny fentoko izany teny izany ary teny mamy ho antsika avy amin'ny tompo. Koa raha ny lafin'ny soratra masina no zohina dia azontsika lazaina fa milafika amin'tia loha hevitra zay lazaintsika eto hoe Andriamanitra monina eo amin'ny olony ity, ny fikasan'Andriamanitra mba hamerina indray ny fifandraisany voalohany tamin'ny taranaky ny olombelona dia tao Edeny izany, araka ny voalazany soratra masina tamin'ny Adama sy Eva zay niriery tao, dia tao ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny fanatrehan'Andriamanitra azy tsy tapaka zay indrisy fa tapaka izany noho ny fahatsotsany Adama sy Eva dia ny nahameloka azy nanaiky hanaraka ny teniny devoly mba hampanota azy, mba hampisaraka azy amin'Andriamanitra. Rehefa izany dia manorina ny fitiavanany amintsika ny tompo dia ny firaisantsika aina aminy, ary ny firaisany aina amintsika koa. Azo lazaina amin'ny fomba hafa hoe koa fa manjary ankonana iray aminy isika dia araka ny fitentsika hoe ray vatsy iray aina amin'ny tompontsika, ka izy no loha sy tompo izay miahy sy miantoka ny ankonany mba hahatanteraka ny fahatokitsika azy na inona zavatra mety mitranga eo amin'ny andavanandrom-piainantsika, dia araka ny tononkira mpanao salamo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, ny mitoetra ao amin'ny fierena zay an'ny avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloko ny tsy toa. Izaho ilaza an Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitro izay hitokeko. Salamo 2:20 ny 1 sy 2. Alalinina riavana fisotra-kevitra zay arahantsika ny amin'ny hoe ny taona ankasitrahan'i Jehova Andriamanitra monina eo amin'ny olona dia azontsika fintinina amin'ny hoe Andriamanitra dia manorina ny fanjakany eto amintsika sy ato amintsika, dia ny fanjakany voninahiny, dia ny fisandratany zay anandratany ny olony, ny fanjakany fitiavany zay amin'ny ranofo amintsika, ary ny fanjakany fahamarinany zay anomezany rariny izay rehetra mino azy sy miandrandra ny famonjeny amin'ny fanatanterahany ho azy ny teny fikasana dia ny teny fikasany rehetra azo antoka. Dia araka ny fanambarany soratra masina amin'ny anaran'ny tompo izany manao hoe fanafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny, ary amin'ny alalany koa ny amenina
ho voninahitr'Andriamanitra. Koritiana 2:1-20. Tsy fanjakan'Andriamanitra ambony ho tadiavina intsondry zany ry havana, fa fanjakan'Andriamanitra efa tonga amintsika, araka ny teny hoe Immanuel Andriamanitra amintsika, ny amin' Jesosy zany. Ary ampitoeriny ho antsika ny fanjakany ato amintsika, mba tanteraka ny teny Jesosy manao hoe tsy misehoseho no fiavo ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo, na koa efa eo aminareo, araka ny Luka 7:20-20 ka hatramin'ny 2:20 izany. Raha kapoka ny taona ankasitrahan'i Jehova dia taona ny fihavanan'Andriamanitra amin'ny olona izay tsy foiny, ka hanavaozany ny fanekeny amintsika fa izy ho andriamantsika ary isika ho olony. Amin'izany dia izy tsy manao ny tenany ho vahiny sanatry, vahiny izay andalo, fa ho tompo-trano izay mitoetra eo amin'ny olony, ary ny olony dia nataony ho zanany izay tsy foiny tokoa, ary tsy hahafoy azy, fa ho zanaka mahatoky izay tsy hivadika aminy. Fa hoy ny Tompo, ary ho rainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy Jehova tsy toa. Koritiana 2:1-20, manondro ny Isaia 2:20, 2:20 sy 2:20. Ny hoe ny taona ankasitrahan'i Jehova Andriamanitra monina eo amin'ny olona dia maneho indrindra tokoa ny maharay an'Andriamanitra. Dia taona izay hitadiavan'Andriamanitra ny olona sy hananganany azy ho zanany, fa aiza moa izay ray tsy manana zanaka mba handova azy sy hanome voninahitra azy ary hanompo azy. Fa avy ny andro izay mahatanteraka araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary ho rakitra soa ahy ireny amin'ny andro izay ho tendreko, hoy Jehova Tompony maro, dia andro famangen'Andriamanitra izany izay lazaintsika eto hoe ny taona ankasitrahan'i Jehova. Ary ho antra azy toy ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy, hoy ny Tompo. Malakitoko 7:17. Fa tonga hanao fahamarinana ho azy izy Tompo, ary ho antra ny zanany tokoa, satria ray. Satria izy ireo no naharitra tamin'ny finoana, dia ny fiazonana sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny fanoavana ny sitrapon'Andriamanitra, ny fanompona an'Andriamanitra, ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra, dia ny firaisana antoky ny zanaka amin'ny rainy izany. Fifandraisam-pitiavana, fifanindioram-po, firaisana antoka izany ny taona ankasitrahan'i Jehova, dia taona izay amealaran'Andriamanitra ny fony ny fitiavany eo mason'ny olony, ka ampiononany ny fony rahateo. Mahita ny olony miverina aminy, ary tafatoetra ho aminy, satria manana azy izy, tsy mahafoy azy izy, tsy manadino azy izy. Ary dia amin'izany no hitenenany hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fitiavana mandrakizay no ny itiavako anao, koa izany no ampaharetako famondrampo ho anao. Jeremia 2:3-7. Noho izany teniny izany, dia afaka mifaly sy mihira tahaka ny Davida isika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, tafatoetra ny foko Andriamanitra o. Eny, tafatoetra ny foko hihira sy ankalaza aho, mifoaza ry voninahitro, mifoaza ry valia, silokanga, hifo marainako aho na ampifoa ny maraina aho. Hideranao eny amin'ny vahoaka aho, Tompo o, ankalazanao eny amin'ny firenena aho, fa lehibe miatra amin'ny lanitra ny famondramponao, ary mihatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Salamo 7:15, 7 ka hatramin'ny 1. Andriamanitra monina eo amin'ny olony. Fanekena lehibe zany, zay fa nataony sy feheziny tokoa
dia amin'ny olona izay efa nofidiny sy noraisiny ho an'ny tenany araka ny fanambarana izay nataony manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ary ianao fanekem-pihavanana ho azy aho ka ho fanekena mandrak'izay eo aminy izany ary hametraka sy hahamaro azy aho sady hametraka ny fitoerako masina eo amin'ny mandrak'izay ary ny tabernakeliko ho eo aminy ary izaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko ka dia ho fantatry ny jentilisa fa izaho Jehova no manamasina ny Israely amin'ny siny fitoerako masina eo amin'ny mandrak'izay. Ezekela 7:30 9:40 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa izany dia naniraka an' Jesosy ny Tompo dia niray mba hamerina ny maro ho aminy indray ka nitenenan'i Jesosy manao hoe efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very araka ny Luka 7:10 fa hoy izy izaho no mpiandro tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho dia tahaka ny hafantarany ray ahy sy ny hafantarako ny iray ary izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry manana ondry hafa zay tsy am'ty vala ity aho ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiaino ny feko ary ho tonga andiny iray izy sady iray ihany ny mpiandry. Jaona 4:4 ka hatramin'ny 4:40 ary dia ho azy ireo indrindra no niaretan' Jesosy mba hatanteraka araka ny voalazany mpaminany manao hoe nefa sitraky Jehova ny hanoritory sy hampangiry firy azy rehefa manolotra fanatim-panonerana izy dia ny tenany izany dia hahita taranaka sady ho maromandro ary ny sitrapony Jehova dia ambinina eo an-tanany. Isaia 7:10 ary satria lalina sady tsy azo rozongozonina no tsy voafetra ny toerana na ny fotoana ny fanekena zay nataon'Andriamanitra fa fanekena mitoetra mandrak'izay ho fifaningorany dia fifamatorany amin'ny olony toy ny ray amin'ny zanany dia hoy Jesosy manao hoe amintsika izay efa nantsoiny ka nandray azy ho tompontsika sy mpamonjy antsika aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa ao an-tranony raiko misy fitoerana maro raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Jaona 4:20 izany. Eny hoy Jesosy Tompo tsy hamela anareo hokamboty aho ankaty aminareo aho. Jaona 4:20 ary dia tonga tokoa ilay Mesia an'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo ka ny atao hoe taona ankasitrahan'i Jehova dia ny taona zay mbola hitadiavany ny ondriny, taona zay mbola manginy azy ka hitenenany aminy manao hoe indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona raha misy mihaino ny feko ka mamoha ny varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara misakafo aminy ary izy amiko. Apokalipsy 7:20 dia isika zany zay ataony hiara-monina aminy. Eny ny taona ankasitrahan'i Jehova dia Andriamanitra monina eo amin'ny olony, Andriamanitra miara-monina amintsika. Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara.
fitarian-kevitra ho amin'ny fandinihana ny soratra masina isan'andro fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany ny tenin'andriamanitra solika fitaiza